Misaotra an'Andriamanitra tokoa tsika mbola tratran'izao androandroany izao a. Na maro antsika mety hoe lasa vacances tsika dia teneny eo akaikinao hoe fanahintsika hoe tsy manao vacances zany. Fanahintsika ao anatin'ny fiadanana foana hoe fa tsy manao pause izy na manao vacances. Amen. Satria nahoana? Satria Satana dia fanahy izy ary tsarovy tsara fa ny fanahy Satana dia tsy matory izy. Tsy hoe ianao manao vacances na hoe ohatrany hoe mafana ny andro dia koa Satana fa mba manao bain de soleil koa izy tsy manao an'izany izy. Satria na ozy izy Jesosy hoe ny any amin'ny afo be ozy izy ny any amin'ny enfer dia fikorian'ify ny any. Dikan'izany hoe fikotrian'ify, dikan'izany tsisy repos, tsy Satana tsy manana fiadanana izany tsoa fa ny antom-pisiny dia tianao ratsy, ny antom-pisiny dia te hampijaly ny olombelona, ny antom-pisiny indrindra dia tsy mahazaka ny zanak'Andriamanitra indrindra hoe hiaina izany hoe fiadanan'Andriamanitra izany. Ka izany mampatonga antsika foana hoe na vacances na tsy vacances dia tsy ataontsika ambany zavatra ny fiainam-panahintsika. Izany mampatonga antsika tonga eto amin'ity toerana ity maro izao mety mitsilailainy amin'ny parc eny amin'ny masoandro fa tsika mitsoroka anatin'ity trano ity ohatrany hoe tsisy masoandro ohatrany hoe raha zao tsika tsirairay avy mijery ohatrany hoe hiver automne auvergne ohatrany hoe tsisy zavatra miova fa ny fahasambarantsika dia Jesosy velona atao anatintsika izay mitondra tahaka amin'ny masoandro balika foana atao anatintsika dia izay no tena important antsika fa mahatonga antsika tonga eto amin'ny fanafian'Andriamanitra. Mangataka antsika tsirairay avy handray ny baibolitsika. Raisintsika amin'ny bokin'ny Salamo. Bokin'ny Salamo toko faha 1:30. Psaume chapitre 131. Rehefa hita dia ankavakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah tsy nirehareny foko ary tsy niandranandrana ny masoko ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra aho na izay sarim-patarina tsy takatro fa nampionana sy nampangina ny fanahiko aho tahaka ny zaza efa mimaoty eo amin'ny-dreniny dia tahaka izany ny fanahiko ato anatiko ry Israely eo manantena ny Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Mbola hiaraka hivavaka tsika. Rainay sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy Tompo misaotra sy mankasitraka anao tokoa izay tsirairay avy raha mbola tratra n'izao androandroany izao. Misaotra anao izay Jesosy eo ny amin'ity sekoly fanasitranana. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny fitarihanao any olona tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toerana ity. Misaotra anao ihany koa izay Jesosy eo ny amin'ireo olona izay ao ambadiky ny radio, ho an'ireo olona maro izay manaraka ny fandaharana izay ao ambadiky ny YouTube sy ao amin'ny internet. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny ranao sarobidy izay nalatsaka tao a-Kalvaria, izay nahatonga anay ho voavela heloka, izay nahatonga anay ho mandova amin'ny fanasitranana. Misaotra anao izay Jesosy eo fa velonay satria maro tokoa Jesosy eo no tsy nahita an'izao androandroany izao. Maro tokoa Jesosy eo no marary any amin'ny hôpitaly. Maro no mety ketraka sy kireraka izay mety tahitonga amin'izao fotoana izao nefa tsy afaka fa izay tokoa Tompo no fahasoavanao dia afaka mijoro eto izahay tonga eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra anao izay ny amin'ny fitarihanao fiainanay tsirairay avy. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny andro nay tsirairay avy izay nitahinao anay, izay tsy nisy ory zava-tsoa izahay, tsy ory sakafo izahay, nanakohanina foana izahay, nanana trano izahay, nanana menao asy izahay. Jesosy avy Nazareta, misaotra anao ny amin'ny taranakay izay lavitry ny aretina. Misaotra anao Tompo ny amin'ny tongotray izay miasa amin'ny tananay izay afaka mihetsika. Misaotra anao ny amin'ny vatanay iray manontolo Tompo izay mety tsy hitanay masiny ao anatinay ao fa mandeha tsara daholo ny organanay tsirairay avy noho ny herinao, noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Ka izany Tompo no tsy hainay tsy hanginy, tsy hisaotra sy hankalaza ny anaranao masina, tsy dera ny anaranao masina, tsy hame voninahitra ny anaranao, ny amin'ny fofinainay Tompo izay avy aminao. Misaotra anao izay ray eo fa fantatray fa tsy misy kisendasendra izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra anao ny amin'ny tananao mahery Tompo izay anjironao eo aminay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ity fotoana androany ity. Mangataka aminao fa ny masina mba tenao ambany fitarihanao ny zavatra rehetra izay atao.
sokafo ny fonay tsirairay avy tombo tsy ho fahazarana fotsiny na tongavanay ato fa tena veloma ao anatinay ny etaetanao marina veloma ao anatinay ny tena ny faniriana tena te hafantatra anao te hafantatra ny sitraponao mba oka tena mangataka ny famondraponao zay Jesosy avy any Nazareta androany ninina banga zay mety eo amin'ny fiainanay tsirairay avy dia fantatray fa ianao fafenona Jesosy avy any Nazareta oka tsy hisy olona ka mody maina androany fô zay tsirairay avy Jesosy avy any Nazareta andray ny anjaranay avy aminao mangetahetanao fatratra izahay Jesosy androany tena mila anao izahay isa segondra isa minitry isa kory isanandro dia ny antom-pisinay dia ianao ny antom-pivelomanay dia ianao Jesosy no mitondra fifaliana ao anay ianao Jesosy no manome hery anay ka zay mampatonga anay tonga eto amin'ny fanatrehanao ny andrandranao zay Jesosy avy any Nazareta koka ty fotoanandroany ty tena ho feno ny ositrao tena ho feno ny fanatrehanao tena oka zay tsirairay avy are amin'ny feoanao androany avy amin'ny alala zay apetranao mavim-panokonao mitenena androany Jesosy tenena androany hosoro ny mpanokonao androany hosoro ny olonao androany tena oka zay tena avy aminao oka zay avy aminao fanay masina no voambareto fa foany kosa ara-pangina izahay raha ohatra ka nofinay na fahaizany amin'ny maha-olombelona no tariany amin'ity fotoana ity fa natongavanay eto Jesosy dia ianao rery ny anaranao natonga anay mivory eto amin'ity toerana ity ianao no tadavinay eto Jesosy tsy olombelona no tadavinay eto fa ianao rery amin'ny anaranao mahery Jesosy io amen afaka mipetraka tsika tsirairay avy raha miverina tamin'ilay salamo zay vakitsika teo dia tena anisan'ny salamo tena tiako tokoa ty nosoratan'i Davida ity satria tena ambaran'i Davida tokoa hoe ny olona zay manana Andriamanitra tena feno fiadanana ozy izy Davida hoe rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy dia tahaka ny zaza misy fotoana tena makarary mampatonga ny olombelona miasa saina dia satria izy mampiasa ny saina amin'ny zavatra tokony zay efa ohatrany hoe kapasité an'Andriamanitra ilay izy kenao zany raha ohatra ka matsapa tena hoe tahaka ny ohatrany tsy zakanao tsoa zany zavatra tahaka mavesatra aminao dia ianao ilay mila manoatra ny Davida ino ny tenen'i Jesosy hoe tongavy ianareo izy izay mavesatretana fa zany anome anareo fiadanana rehefa manomboka matsapa zany ianao hoe mavesatra aminao loatra ny zavatra zany dia efa tsy amin'ny kapasité anao olombelona tsoa zany no misy anao fa ino anao le tonga anao tokony miantoraka any amin'ny Jesosy androany Jesosy dia miteny anao hoe ninona mety mavesatra eo amin'ny fiainanao dia ozy hoe eto ty amiko manaovy ianao ohatran'ny Davida tahaka ny zazakely nono eo amin'ny mamany aza mivesatra zavatra zay tsy nataonao ho vesarana fa matoa zay Andriamanitra miteny hoe eto ty mety mavesatra dia ozy izy Andriamanitra hoe zanako tsy natao ho batainao zavatra mazevatra ohatran'izao hoe ohatran'ny heroanina zao ainao edmi zao mamany tsy teny anazy mihitsy akory mba atao hiposety io miposety natao hibata zay ratosian'ny mamany azy fa tsy izy mihitsy akory nadao bata posety misy fotoantsika olombelona ohatrany hoe zazakely heroany io nandeha hiteny hoe za ta hibata amin'ity posety ity dia miinsiste eo izy dia nefa ilay izy mavesatrany tsy ho vita mihitsiny fa izy tokony ao anatin'ilay posety dia atosiny mamany misy fotoana koa tsika ohatr'izay ozy izy Andriamanitra hoe zanako tsy ianao mihitsy nataoko hitondra ny vesatra io tsy ianao mihitsy ny tiako hiasa saina amin'ny olana io tsy ianao mihitsy ny tiako hiasa saina sy hoe tena hoe ahoana momba ny fiainako fa ozy izy Andriamanitra hoe zarainao ozy izy mahafantatra an'izany ozy izy Andriamanitra hoe adidiko ozy izy ny zanako na ahoana adidiko zany dikan'izany hoe rainy izy mahafantatra ny tsara ho atsika izy mahafantatra ny soa ho atsika izy ary izy dia manana tanjona hoe ho soanao rery ihany ka androany zao antsika sekoly fanasitranana tsy tian'Andriamanitra tsy zakan'Andriamanitra mihitsy raha ohatra ka marary ny zanany tahaka antsika ray aman-dreny mahita ny zanakitsika kely reny efa marary ohatrany hoe miaintsika mihitsy ny marary dia tahaka izay koa sitrapon'Andriamanitra ny aretina ao fiainantsika ampatsiahantsika fotsiny hoe eo anatin'ny sekoly fanasitranana dia misy 3 points zay ianarantsika voalohany indrindra dia hoe sekoly fanasitranana
fandraisantsika fanasitranana fa nefa kosa dia izay ampoany koa efa nianarantsika teto a nilavantsika ny sekoly fanasitranana nilavantsika ny fanatrehan'Andriamanitra dia mitahirantsika koa ao anatin'ny santé divine misy ny fanasitrana fa misy koa ny santé divine na natao hoe santé divine ny santé divine dia voaro isika tsy voan'ny aretina tsony izay mety aretina mahazo an'izao tontolo izao ka hatrany mety amin'izay veran'ny olona hoe fa aretina kely indrindra mety hoe sery ka hatrany amin'ny aretina farany goava izay hoe tsy ahitana fanasitrana ohatrany hoe cancer izany ilavantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany moa tonga ny David amin'ny teny ao psaume 91 hoe tsisy atahorako ozy izy David ina moa anisan'izany tsy atahoranao izany ny aretina izay mahazo an'izao tontolo izao satria ny aretina dia ozina izay azo tao anatin'ny fahotana dia nefa n'izay ozina izay tapaka rehefa vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ka ny olona izay mino an'i Jesosy dia tsy matahotra intsony miarary izany mahatonga antsika mila foana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mifatsy hoe miandro marary akory hoe izay avy andeha amin'ny école de guérison be da be mety mahery école de guérison ko za tsy marary moa naleko any amin'ny école de guérison fa ilainao koa ny école de guérison mba hahatonga anao tsy ho azy ny aretina intsony mba hahatonga anao mahay mitahirana izay santé divine izay satria ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy ny fiainan'Andriamanitra dia iny fiainan'Andriamanitra mikruina ao anaty nasy anao iny mahatonga anao zasy anao tsy marary intsony izay zany deuxième point koa azotsika anatin'ny école de guérison dia ny troisième point indray dia hahatonga nasy anao ho tonga source de guérison ampianarintsika hiatrika raha ohatra ka misy olona marary manodidina antsika na ohatra sika mety latsaka tao anatiny hoe mety marary koa dia ampianarintsika hoe inona no tokony ataoko rehefa fasin'ny aretina tokony atahotra ve raha ohatra ka nakasika ny aretina sa inona tokony ampianarintsika maka autorité ntsika hoe aika ny aretina afaka roako ake za manao autorité amin'ny aretina tahaka nataon'i Jesosy hoe nametra tanana tamin'ny marary izy dia sitrany ireny ampianarina ianao mba tonga anao source de guérison naiza misy anao mety mana collègue ianao marary mety mana fianakaviana ianao mety marary dia iny ampianarina aminao satria na ampianarina aminao ina ny tokony ataonao ampianarina ianao hoe velonao anatinao fanahin'i Jesosy izay nanasitrana izay tamin'i Jesosy nametra tanana marary izy dia sitrany ianao koa zany afaka naiza misy anao ka mety misy olona marary afaka mametra tanana ianao dia sitrany ireny dia iny mahatonga antsika tonga témoin de Christ satria ny hitan'ny olona hoe velona kay ilay Jesosy tompontsika iny dia izany koa ny anarantsika rehefa natao amin'ny école de guérison mety tsy tratrany aretina ny zanakitsika kely ino no tokony atao tonga ve tsika dia mipanika izany anarantsika daholo hoe aika izany mila fantatra marina ny olona kristianina fa tsy mahafantatra an'izany rehetra izany dia mitondra handicap rehefa ao amin'ny vie au quotidien ilay izy satria tahaka indraindray tahaka ny olon-tsotra ihany rehefa tsy mahafantatra hoe izy tsika ao amin'i Jesosy rehefa tsy mahafantatra hoe inona no tokony ataontsika inona rehefa arakaraka ny situation izay mety mitrango eo fiainantsika amarana koa aza dia raisitsika ny eo amin'ny ohabolana toko faefatra amby folo andininy fa 17 Proverbe chapitre 14 verset 27 ohabolana toko faefatra amby folo andininy fa 17 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. Zavatra iray izay hoe nampianarina fanahy masina ary tena marina izy araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny olona izay manana tahotra an'Andriamanitra tsy matahotra na inona intsony. Ny olona izay manana tahotra an'Andriamanitra tsy matahotra izay zavatra atahorany olombelona eto amin'izao tontolo izao intsony. Marina ny olona eto amin'ity tany ity matahotra hoe so za voan'ny cancer. Marina ny olombelona matahotra hoe so za rapitsy mahantra. Marina ny olombelona matahotra so za rapitsy manana asa tsy manam-bola dia very. Marina ny olombelona manana tahotra ny hoavina. Fa isika izay zanak'Andriamanitra ka manana tahotra an'Andriamanitra dia tsy matahotra na inona intsony ianao satria nahoana rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao dia tsy matahotra ny Satana intsony fa ianao no manomboka androany atahorany Satana. Tena eo akaikinao ianao nge atahorany Satana hoe satria ianao zanak'Andriamanitra ka zay assurance zay tsy azo raha tsy ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha tsy mivoky tena ianao tsy manana zay assurance zay hoe izy ianao. Fa rehefa tsy ampy fanatrehan'Andriamanitra ianao tsy ampy tena ianao tsy ampy communion amin'ny fanahy masina ianao dia tsy fantatranao akory hoe lehibe ny ao anatinao
dia vao mivoaka eto ianao dia mipararehetra jery vaovao fotsy ianao dia efa mipararehetra mamaky gazety fotsy ianao dia efa mipararehetra mijery afisy eny an-dalana eny ianao mahita publicité ndray misy publicité ny aretina tsy haiko hoe manao ianao vaccine zao hoe manao don an'izao tsika hoe manao recherche an'izao ony fa hoe cancer an'izao manomboka an'izao vehivavy dia mety atahorana voan cancer tsy manana tahotra n'izany tsony ianao a rehefa manana tahotra n'Andriamanitra fa mahatonga an'izao tontolo izao lasa feno tahotra satria na tsy misy tahotra n'Andriamanitra ao anatin'ny fony dia lasa mpitahoriny satana amin'izay zao tontolo izao ananany satana fahefana n'izao tontolo izao satria tafiditra amin'izay izy Adamaseva rehefa niala tao anatiny tahotra n'Andriamanitra tsy nanatahotra ny didin'Andriamanitra tsony izy fa inona zavatra nameny ny fony dia ny zavatra izay tenen'ny satana dia izay mahatonga ny satana hoe voleur satria nahoana mivoleny satana zay zavatra izay sinoany zavatra hafa mipervertiseny tamin'ny zavatra hafa le plasy tokony nananan'Andriamanitra tao anatin'ny fony Adamaseva dia rehefa tsy nanatahotra n'Andriamanitra tsony Adamaseva dia tafiditra amin'izay satana ka ianao a rehefa manatahotra n'Andriamanitra dia tsy afaka ampitahorin'ny satana tsony ianao tsy zavatra mampatahotra anao tsony dia marina aminao amin'izay le psaume 91 za mahatonga anasy ianao mila n'Andriamanitra za mahatonga anasy ianao mila ny tenin'Andriamanitra satria ny olona koa rehefa tsy ampy tenin'Andriamanitra dia tsisy tahotra n'Andriamanitra ho azy satria tsy fantany hoe inona ny tian'Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra tsony dia miaineny fotsiny izy dia tsy fantany akory ny fiainana tsy fiainana hoe tian'Andriamanitra sa tsy tian'Andriamanitra dia ohatrany hoe ohatrany hoe à la merci du diable izy rehefa eo amin'ny fiainana isan'andro za mahatonga anasy ianao foana mila teny mila mianatra ny teny mba tonga anasy ianao tsy ho variana mba tonga anasy ianao a tsy ho milatsaka mba tonga ny fiainako zasy ianao a tsy ho vain repère tsony fa ny tenin'Andriamanitra manome antsika repère zay manko tonga ny David amin'ny teny hoe tenin'Andriamanitra ozy izy a dia fahazavanao anao izy satria na manoro anao hoe tia lanana le fa miala amin'ity ianao a tsy izy fa en danger dia za mahatonga antsika zasy ianao a eto teny eo akaikinao hoe mbola avereny foana hoe tena faly mahita anao hoe tao fanatrehan'Andriamanitra hoe amen dia za mahita fa ianao io le olona feno tahotra n'Andriamanitra manomboka androany dia ny aretina ny atahotra anao satria anao matahotra n'Andriamanitra manomboka androany n'aiza le anao a dia mitsokina ny aretina rehetra manomboka androany n'aiza le anao sy ao tokantranonao a dia tsy ho tamanao izay misy anao ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any